Indray mbava kosa ny tontolo ny fanatanjahantena totosandroany ary ny fanaovatso ny mpiara-miasa eo amin'ny fédération malagasy ny baolina lavalava sy ny brasserie star tafiditra ao anatin'ny fanohanana ny ilay fifaninanana fiadina ny tompon-dakampirenena eo amin'ny taranja baolina lavalava moa izany. Si folisan-jaton'ny mpilalao makida Madagasikara nalaina avy tamin'ny fifaninanana Gold Top 8 manadanja lehibe noho izany ty fifaninanana fiadina tompon-dakampirenena ity ary raha misy ny mpanohana azy. Izay no nambaran'ny filohan'ny fédération malagasy sy ny baolina lavalava Andriamatoa Marcel Rakotomalala androany hitetsy amin'ny kianja Makiandotapenaka nandritra ny lanonana fanaovatso ny fiara-miasa taminy sy ny brasserie star izay manotritra ny vokatra Gold. Ho azon'ny ekipa pirenena malagasy izay tena antony lehibe anohanany ireo sponsor ireo ny fédération malagasy ny rugby zany. Noho izany dia eto izay dia efa mametsaka sady ary mame toky anareo mpanomana zany fa tsy ho raraka tany ny fanampiana izay ataonareo anay fa hitondra avo ny voninahim-pirenena ny ekipa pirenena malagasy sy ny fédération malagasy ny rugby ho voninahitsy Madagasikara ary ampamiratra ihany koa anareo mpanohana anay eo amin'ny sehatry fandraharana zany. Zay angamba no teny tsipiko amin'ny zao anaovantsika sony zao ary ny amaranako ny teniko zany dia mbola manetana andreo orinasa na mpanampy tsotra fotsiny ary fa zava-dehibe no atrehan'ny fédération malagasy ny rugby sy ny tontolo baolina lavalava amin'ity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity. Ho an'ity orinasa goavana ity dia ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena eto Madagasikara no antony izao fanohanana izao maro teo taranja idirany an-tsehatra. Brasserie Star Madagasikara dia orinasa malagasy izay miara-miasa amin'ny malagasy rehetra. Izay no anohanana hatrany mihetsika mpandroso sy ny ampivelatra ny malagasy zany. Anisan'izany moa zany ny fanatanjahantena dia voninahitra ho an'ny orinasa zany ny orinasa Madagasikara zany sy Brasserie Star Madagasikara zany ny anohana ny rugby malagasy. Hatramin'ny taona 2024 ity fiara-miasan'ny rotota ity amin'ny lafin'ny fifandraisana, fitaovana, ara-bola sy ara-zava-pisotro no atolotry ny star amin'ny alalan'ny Gold. Anolotra lelavola manokana ho an'ny ekipa tompon-dakan'ny Gold Top 8 ihany koa izy sy ho an'ny mpilalao mendrika ary ny mahafady baolina betsaka indrindra mandritra ny fifaninanana.